Izay le horonatsary nisy nanaitra kely ihany andy malala tika izany mpanao salama ihany koa raha mino an'ilay horonatsary toetsika hitatsika tsara zany fa hoe misy afatra goavana apitaina tokony hifampizara tokony misy fitiavana ny hafana ny namana sahala amin'ny tena ihany koa mba ho fampandrosoana le Madagasikara nisy loha hevitra zay hoentitsika mihitsy androany iandry raha ohatra ka fitinina iny horonatsary iny ny fahitana n'ilay enimpolo taona lasa ve no antony nahatonga nanao an'iny ary rehefa tanteraka iny horonatsary iny dia anao ahoana ihany koa no mety anjara asa ny tsirairay avy amin'izay hoe fifampizarana zay azo tanterana eto Madagasikara ihany koa ve zany rehetrarehetra zany tena zay mihitsy le gasikara satria ny antony aloha voalohany tsara marina dia voalohany inona moa ny antony nandroatana an'iny zany voalohany tena hoe vesatra tao apola izy dia raha hoan'ny antony manokana dia ny tena hoe ny biazy ny ray aman-dreny tao anatin'izay hoe fizarana fanampiana ny hafa zay tamin'ny fotoana rehetra zany nataoko hoe tamin'ny fotoana nandalo hoe nanakarena na sahirana na tsy dia afaka moa le fiteny dia tena hoe efa mipetraka foana zany zay hoe fanampian'izay dia tato amin'ny asefakaefa koa dia efa zay foana no zavatra nentina zany satria hoe inona moa ny tena sotoavinao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny resaka fitiavana tsy fitiavana any ambava fotsiny fa tena hoe fitiavana misy asa John 3:16 mifantatsika rehetra hoe Andriamanitra ny ty dia nanome dia tsika koa zany raha kristianina dia raha tytsika dia tokony hanome dia le fanomezana afaka atao le hoe teny antsika hoe temporaire le zavatra hitatsika teo tsiny hoe sakafo zany tsisy fa mety afaka koa tsika hanangana hanome zany zavatra maharitra ho an'ny olona dia tao anatin'ny enimpolo taona ataontsika hoe nazahoana ny fahaleovantena raha jerena ny ataoko fotsiny hoe sehatra kristianina raha mandeha fotsiny tsika tao Antananarivo hoe firy moa ny Tsomanak'Ialofana firy moa ny Katramisy ny sisa firy moa manitra mety azo hitarafana ve zay maha-kristianina tsika tsiraray avy any atokantrano any ny tena koa ao anatiny eny ary mankasitraka ana zany natrany zany fa tsy maintsy afatarana kely ihany todika ato amin'ny ramatoa ianta ramakavelo sady iverenantsika mihitsy ny mantsy satria hoe arambato-kevitra no mahatafaray atsika eto ilay atsotsika hoe fanomezana asina ny olona tsirairay avy matetika tsy fantatry ny malagasy loatra zany ianao anisan'ny tanora mampiseho mampiofana mihitsy ny ary mahakasika an'izay hoe fampivoarana ny tena ny olona tsirairay zay ka mety fantatra le izy fa tsy ainany ary ny tena mampalahelo ary dia milaza foana anao maro ny tsara solovana apetraky ny razantsika andray aman-dreny ny taolo inavy izy ireo ka ahafahantsika mafandray an'izany amin'ity le hoe arambato-kevitra raha noarina tamin'ny enimpolo taona lasa ahafahantsika mibanjina le efapolo taona vaovao misaotra amin'izay fanontanian'izay gasikara voalohany indrindra aloha zany ny fomba fijerentsika malagasy ny olombelona mihitsiny zany no afaka atao hoe hafakely amin'ny teny malagasy hoe olombelona olona velona manana aina fa ny olombelona dia tolo-janahary mazava be zany hoe avy aiza le olombelona tsy mipongapongatra ho azy teny zany fa avy amin'ilay nahary ary tsy vitany hoe avy amin'ilay nahary fa tolotra zany hoe fanomezana cadeau fa tsy fardeau raha mba fantatry ny olombelona tsirairay avy moa fa izy ane ka tokana hafakely composition ny ADN ny empreinte digitale ny risiny tokana tsy miverina ao anatin'ny tantarany zanak'olombelona ray manontolo zany hoe enao gasikara tsy nisy olona ohatranao tamin'ny 1242 tsy nisy olona ohatranao amin'ny 2040 fa indray mandeha ihany ianao no misy izany dia manome taratra hoe misy antony ny fisianao mety hoe ianao tsy mahatsapa azy mety hoe ny ray aman-dreny na ny fiarahamonina tsy ny teny anao an'izay fa ao anatin'ny teny malagasy mamaritra anao olombelona dia efa mazava izay hoe tolo-janahary ianao
teanentana zany hoe ny olona tsirairay mba raiso ane zany fijery zany tolotra ianao ka raha tolotra ianao io a misy fanomezam-pahasoavana ao anatinao de zay koa amin'ny teny malagasy ny talenta na amin'ny teny frantsay hoe talent teny anglisy a gifts amin'ny teny malagasy a tonga de mazava be hoe fanomezana natao hanasoavana amin'ny fijeritsika malagasy zany fantatra hoe avy aiza ianao de inona ny antom-pisinao zay mahainao anao rehetrarehetra natao hanasoavanao ny hafa raha ohatra ka mipetraka mazava amintsika malagasy zany de manantsika vinam-piainana sy antom-pisina zay a ny anisan'ny zavatra tsy nananany malagasy tamin'ny enimpolo taona lasa satria nanaraka foana any tao anatin'ny rafitra ny ainatsika de hoe misy olona efa mahafantatra zay mahasoa anahy de za tsy mila mieritreritra ny ho aviko ankehitriny kosa le mahafakely anao io ianao no mahafantatra azy de tsara mba trandrahanao zay mahaliana sy mahakingy anao fa zay ny antom-pisinao ary io antom-pisinao io misy sandany io ampifamenona amin'ny hafa de eo no mipetraka ny aram-bato-kevitra hoe fameno daholontsika rehetra tsy misy olona atao akila-bao na afaka vahana fa ilaina matoa misy ka tsy ny saranga foana no ahindrahindra matetika mantsy zay no mahatonga ny olona tsy manana fitokisany tena satria izy mampitany tenany amin'ny alalany hoe inona ny diplôma ananako na tsy ananako inona ny tomobila hoentiko inona ny poketrako manahoana ny akanjoko de miazakazaka ny olona any amin'ny seho ivelany mba hitovy amin'ny hafa fa azonao ekena ve fa le tsy fitovinao amin'ny hafa ane ny mahainao anao dikan'izany na inona moa isalorana eo na inona mitondranao saranga reny seho ivelany tsy ny zava-dehibe fa raha iverenantsika hoe amin'ny maha-olombela ny fanahinao le toe-panahinao le mahainao anao zay mandrak'izay ino no tefena ino no ataovy manan-karena fa rehefa manan-karena iny so ataonao zay mahatsara tare azy de eto ty angataka fotoana kely anazava amin'ny teny malagasy ny teny hoe lesilahy vesivavy tarehy ehy misy teny ombonana ehy amin'ny teny frantsay homme femme visage sourire tsy misy fandraisany io teny ombonana io EHI na ehy de avy amin'ny teny hebreo R milaza fahazavana naty hita ty ivelany mba jereo ne zany alaliny mba jereo ne ny atsarany zany fijery zany eo amin'ny maha-olona io fahazavana ao anaty io de endrik'ilay mazavana ary ianao ka avelao amiratra avelao iseho zany hoe zay tsara rehetra any aminao zay mamelombelona any zay le mampisongadana anao le talentanao io zany tena faran'izay sarobidy io de tsara tsy koboninao tsy apetrapetraka ao fa ampiasana na son'ny hafa de mifandray tanteraka amin'ny hafatra ny etiny andro teo hoe matoa misy isika de tsy ho atsika rery fa ho an'ny hafa koa ary tena fijery malagasy satria zay ny le hoe miray iny ao anatin'ny teny hoe ina misy vina le fijery ny hoavy zay anao manokana de iombonantsika rehefa avy eo de ny fanabeazana ny olona am'izay ny fanentanana ny olona anana antom-pisina satria be dehibe ny zao ny tanora hoe mianatra izy mitrandraka fianarany tsy fantany hoe anao inona koriny zany hoe le antom-pisiny mampisy azy mihitsy ny tsy fantany de mipenipenina nefa na eo amin'ny fototra maha-malagasy na fototra maha-kristiana mifandray tanteraka zay ny ohatra anankiray fotsy mantsy antara makavelo zay tena manahirana be le malagasy zay ataontsika hoe tsy resy lahatra amin'ny maizy anazy zay ka raha zay ohatra ny raisiko tombony say enatra ve zany atao hoe mamalagasy atsika salamina hoana ny fomba ahafahany any tokantrano mieno atsika am'izao fotoana zao mahazo sy mahatsapa an'izay le fanazavana nambaranao teo zay raha malagasy fotsiny azy satria misy ange menatra na manao lamba salaminao zao ange menatra ho anatiny fa hoe tamba voatra ohatra ny fomba ahafahana mamoaka an'izay mihitsiny zany ka isy fiatraikany am'le firenetsika satria miresaka an'le 7 taona ho avy tsika io raha matao antara makavelo zao ary ndotsika aka segondra vitsivitsy hoe hipetraka kely eo amin'ny kiraron'ilay mpaharo hoe vetivetsika fotsiny nahary an'izao tontolo zao izy de nahary nosy anankiray
be velaran-tany ary nataony misongadina hafakely nosy io a 80 ny zava-misy ao tsy misy amin'ny toeran-kafa fa ao ihany misy azy zany hoe tsara tare ary manan-karena rehefa jerenao ny voary nataony io pahary io a dia mirindra milamina zany hoe hitanao mihitsiny hoe voakady a voaeritreritra voalanjalanja misy bikany a misy kantony dia ianao ve gasikara ianao ve any trano any mieritreritra hoe mitombona ve hoe ny olona mipetraka zay nalahany hipetraka amin'io nosy tsara tare io a dia olona dondrona sy ketrina tsy possible tsy azony saina eritreretiny zany manana ny mahatsikatsika efa tsika ny manadiny tsy nioropakatsonytsika tsy nijoro dia lasa sanatry ohatrany hoe tsy misy fotony a eritreretinareo ne zany teny zany marary be ne zany teny zany mahery be ne zany hoe tsy misy fotony tsy misy fakany dia mitsingevana dia mampalahelo mitady misambotra ny randrany erisy eroa dia mijery hoe inona re mety andao akataka ny sofianatra mariny zany amin'ny fanatontoloana afaka mijery malalaka mihitsy hoe inona ny tsara fa tsy midika zany hoe manadiny mahenao anao fa zao a amin'ny resaka psikolojia misy lalàna fototra ny olona zay manana fijery ratsy momba ny tenany a tsy afaka mandroso tena miangavy azy zany ho atsika ray aman-dreny ho atsika mpanabe ho atsika mpitarika amin'ny sehatra rehetrarehetra tsy afa-miala amin'ny mamalagasy atsikatsika satria fandaharan'ilay pahary io ka itsika ve zany hiteny aminy tena diso adresy a tondra tsy netiny nanaovanao na sa hiteny an'izany ve ianao dia ny fandraisako azy fotsiny raha ho any tenako manokana tosa zay ny nandaharany a zay zany mahatsara dia raisiko ny tsara ao amin'izay mila mahay mampiasa an'izay tsara zay ihany koa hitodika kely ato amin'ny andriamatonandry andry Aromalala mbola miresaka ihany mantsika lehibe raha-mbato-kevitra izay 80 taona latra izay ny fahitany antaramakavelo a ho anao manokana kosa indray inona ny mety hoeverina fa lesoka na mety antony mahatonga ny Madagasikara mbola ohatr'izao foana inona ihany koa no mety tolo-kevitra sady anisan'ny noresahana tao anatin'izay aloha hevitra 80 taona lasa ahafahana manatsara ny 70 taona vaovao zay andry efa voalazany namana fahintany amin'ny fandarana fany fa te hisarika an'saitsika fotsiny zany amin'ny resaka hoe fampandrosoana ny any tokantrano satria raha jerentsika ny atoko hoe ny atotanisa mondial atsika zao a eo amin'ny 7 milliards eo ny ponina eto ambony tany 8 milliards latsaka kely raha jerena vola miodina eto ambon'ity tany ity a dia manodidina eo amin'ny 317 000 milliards zay zany vola misy eto ambonin'ny tany amintsika amin'ny teny zao raha atao division zany ny vola misy a sy ny abetsahan'ny olona sy ny vola misy eto ambonin'ny tany dia tokony anana ny tsirairay avy tsika rehetrarehetra maneran-tany zany a 140 millions ariary eo zay le kajy inona ny moa no antony hitenenana kely an'izay satria rehefa miteny fampandrosoana tsika rehetra dia vola zay dia tonga dia ho an'ny zazaboto rehefa antanina izay dia inona ary ny atao hoe meo vola daholo ary meo vola raiky tapo daholo ny olona rehetra any an-trano a dia mandroso ny firenena dia nefa le izy a voalohany aloha tsika tsy ho tonga amin'izay fa faharoa ihany koa hoe mametraka ny vahaolany fampandrosoana zany amin'ny resa-bola foana dia zay le nitenenina teo atao anaty aram-bakevitra zany hoe tsy resaka le hoe vola fotsiny fa le hoe firaisankina n'le olona mihitsy le olona eo atoerana firaisankina atsika malagasy rehetra miara mampandroso le atson'ny frantsay moa le développement endogène zany hoe ny zavatra misy eto amintsika dia ahafahantsika mampandroso ny firenentsika dia zay ny ilana an'le hoe fifankatiavana firaisankina fampiraisana ny kristianina fampiraisana malagasy satria tsy ho tonga amin'le tena fampandrosoana ny tenen'ny zokiantaramakavelo teo tsika na fampandrosoana mahaolona sy ny tsisa raha tsy tena tafarainy malagasy rehetra zany dia hevitra ngeza be ao anatin'le aram-bato-kevitra zay hoe fampandrosoana miaingy any fotony a
ny any fotony rehetra mirahina ho amin'ny fampandrosoana dia raha hitantsika tamin'le orona tsara teo dia tena hoe inona ny azoko atao Kennedy moa ny tena nisy président américain efa maty fantatsika rehetra hoe aza manontany izy hoe inona no ataon'ny fireneko tamiko, inona ataon'ny fanjakana tamiko fa avadio le fanontaniana inona no ataoko ho an'ny tanindrazako ho an'ny fireneko dia mipetraka amintsika rehetra zay nisy ambatan'olona tsy miankina amin'le saranga ny tenen'ny Zokianta Ramakavelo teo zany azanatranazy nefa tsika manko tsy maintsy mijery le zava-misy inona no nataoko ho an'le firenena fa inona ihany koa le zavatra iainan'le malagasy satria malagasy mieritreritra hoe za mahanitra za roanko ary tsy ampy anahy zana ve ny amean'ny hafa ny etra-pelantanana ary ty tsy sahirana to mahanitra be fiantrana ve za fa mahina raha ny mpanakarena manampy ohatroatra zany manko le tranga iainan'le olona ary za tena mipetraka eo amin'le toeran'le olona mihitsy mijery an'le fandara amin'izao fotoana zao ahoana ary ny fomba natanterana an'izany andry hoe andray anjara ho an'le firenena zay mihitsy zavatra roa zany no mamaly an'izay namana gasikara voalohany tao anaty kolotsaintsika malagasy na mbola tsy tonga ary ny fivavahana kristianina dia fa nisy zay hoe le eo foana moa le trano atsimo sy avaratra resaka avalitanana misy le fihavanana teo amin'ny kolotsaina malagasy zany tena hitataratra teny amin'ny fiarahamonina teny amin'ny fifanampiana dia le kolotsaina malagasy nefa nitongavany ihany koa le kolotsaina kristianina zany hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao raha mijery ny testamenta talohatsika dia tena misy mivoy an'izay foana koa dia raha olona sahirana zany ny teny hoe le ntenenao teo hoe ary nisy an'izay mihitsy tamin'ny confinement iny zay ve fa anina dia mbola ary misy koa ary olona hoe aka ohatra kely tsika mba ampazavan'le izy hoe efa mba misy vary ray gony kely ato efa mianak'izay eto efa voakajy hoe mavita ray volana dia zay koa hoe dia mbola andeha hitsinjo ny hafa sy ny tsisy dia ny tena valin'izay resaka fony mamaly an'izay hoe raha ohatra le nareo menakavy kely eo zany reo taoko hoe misy vary ray kitapo ao an-trano mihinana rokolao isan'andro dia misy olona ao ambadikitsika ohatra tena hy tsy mihinana raha tena nobeazina zany le olona ao atokantrano dia mety hoe rokolao ty vary atao trano ty fa misy tsy mihinana ty ambadika ahoana ny fomba mba hanapitsika azy satria tsika ato mihinana ny atsy ato tsy mihinana dia eo zany le izy mety hoe ndao ary mba hamena ny tapakapoka zavatra ohatra an'izay zany dia ny apitson'iny le olona le nampiana taty zany tsy voatery hamaly hoe satria nareo na me maly dia maly tapakapoka fa mety misy fomba hafa ndray ifamalin'le fifankatiavatra zany tsy voatery vola sakafo fa mety na service na fifanampiana andavanandro sy ny tsisa zany dia kolotsaina kristianina sy malagasy zany baikony fitiavana ao apo hoe tena misy tsy afaka etsy misy sahirana aloha meko zay mba kely aty tsy voatery foana volana zavatra zany fa nafanabeazana fampiofanana sy ny sisa mbola afaka resantsika amin'ny akabeany rehefa miresakitsika dia tsy maintsy ao foana le fanabeazana mantsy anta Ramakavelo anisan'ny teny zay miverimberina foana tao anatin'le aram-bato-kevitra maro tohanany mariny amin'ny hoe lalina loatra le fijeren'le malagasy tsy mahazo ny olona tsy mahazo mpijery amin'ny teny an'izany mimikevitra amin'izany ve aloha ianao voalohany azonao azavaina ve inona malalina ny fijeriny ty ary malagasy ty ary efa be any zay vavaka natao teto zay efa be any zay conférence sa fivondrona natao zay fa maninona ny mbola zao foana le Madagasikara potika foana Madagasikara ramatoa Ianta Ramakavelo valy teny amina kisarisary angamba no zaraina andao ndray kajy mba raisina androany amitrahana ny fahaizantsika mifandray ray ampiana ray mira aotra ozanao hoe tsy amikady sy matematika zany fa mififandraisana zany mety marina ray ampiana ray mira aotra satria le fifandraisan'ny olona mifanala zay le io le filazantsika hoe ory havamanana dia le mialina dia le mifanaratsy raha vao zay no fomba fifandraisana na ao atokantrano na any amin'ny toeram-piasana na eo amin'ny fiarahamonina dia ray ampiana ray mira aotra tsisy vokatra
ray ampiana ray a mety mira ray zany hoe mifampizarazara ny kajy napetraka zany a na ny opération na mode d'interaction na fomba fifandraisana mizarazara mitsitokotoko ny avari sy ny avari ny zokiny ny zandriny ny lahy ny vavy ny tanora ny lehibe ny manana an'izao ny tsy manana an'izao de eto ihany tsika fa de ray ihany ray ampiana ray mira roa efa mba mitombo kely zany hoe efa mifanampy aloha zany zay mifanakaiky eo fa zay mifakafantatra no mifanampy fa raha tsy fantatro tsy miditra ray ampiana ray mira telo efa miatsara zany hoe mifanampy le olona fantatra fa miampy a mifameno ray a ampitomboana ray efa mifameno zany hoe na tsy fantatro ary ianao ka mety hoe ilainao le zavatra ananako tsika samy olombelona miverina amikany iny ray andro hoany fa io ony zay afafy nojinjaina so atao ony a le venam-bola hitanao fa mifanitsy foana lesy efa mba mibetsaka zany fa mbola ty mbola misy betsaka lavitra noho izay niainantsika io tamin'ny taona lasa tamin'ny Barea ray ampiana ray mila 1/20 ray ampiana ray mila 1/20 exponentiel zany hoe mihoatra lavitra noho ny eritreretina ny azo tamin'ny taona lasa ny tamin'ny Barea tsy nisy neritreritra lasa lavitra oatra zany fa raha jerentsika kely fotsiny hoe zavatra ny ainana le zany de azo raisina io tsy anavaka vanan'izaniza mihitsy le saina malagasy na inofaofa inona indra iny zany hoe tsy nisy nanavakavaka hoe iza siza de samy nifampahery daholo tao anatin'le izy zany hoe mifanakianana tsy tany mihitsy ny fampaherina iza na iza fahatelo na zavabe le satria niaraka nijery baolina tsika zany hoe misy mangarara ao anatin'le rafitra zany raha zay fotsiny raisina de fahatelo a nanolotra ny tsara indrindra izy 320 tena hita hoe nanolotra ny tsara indrindra fa tsy vitan'izay zavatra tena navarinana tamin'iny fotoana iny tany amin'ny orinasa nisy zavatra nanaingany olona zany hoe raha zareo manome tsara indrindra andao koa mba ame tsara indrindra tamin'izany nisy saucisse barea t-shirt barea capa barea ka le barea miteny malagasy koa ny hoe omby manga ianao zany raha vao mikitika zay manga zany hoe zay sangany zay tsara eo amin'le mahatsikatsika ary tena hoe nisy zavatra ny fanandrify tsara be dia be mihitsy ny tranga iny ny ainatsika iny indry mandeha tsy afaka miteny mihitsy tsika hoe tsy afaka mirahina malagasy afaka averina iny maninona raha iny no atao karazana kolotsaina fomba fiainana amin'le 7 taona manaraka zany hoe le saina malagasy no asandratra tsy le atoko tsy le hoe mihoatra no zany rehetrarehetra zany hoe manana lova iombonany tsika de ty tanitsika ty de ndao tiavina ndao lalaina ndao karakaraina ndao kolokolona samy manao zay tandrify azy fa tsy vitan'izay fotsiny mila mifampijery koa de mila mifampiaino de eo tiako be mihitsy ny any amin'ny teny malagasy eo le mahalalina ny fijery malagasy rehefa asiana le tsofoka hoe mify ny teny mifanaja mifampiresaka mifampiaino mifanandratra mifampahery zany hoe izasianao tsy mandeha lala tokana le izy zay ny le mahay miaina satria sady mandray ianao a no manome tena hoe fahaiza miaina lalina tena fahendrena azo ampiarina isan'andro raha ny teny teo namatsika iandry hoe any fotony le ifotony resaneto tsy le hoe fokotany fotsiny fa ao atokantrano ao amin'ny fianakaviana ny tombohan'izay zavatra zay mifanaja ny ray aman-dreny sy ny zanaka tsy hoe satria ray aman-dreny de izy foana ny tsy maintsy enona de ny ankizy zany tsy ajaina ahoana moa ny ananan'io zazo io ny atao hoe fanajana raha tsy eninao no manolotra anazy an'izay aja zay tsapany ao anatin'le izy de avoakany aty ivelany tsika ray aman-dreny zany na tsika olon-dehibe manome ohatra tsika de zay koa ny ambolena sotoavina ny sotoavina tsy tataraina tsy resahana fa iainana de eo mihitsy amin'le hoe fanomezana ohatra tsara marina fa tsy tonga lafatra tsika fa zay ny no atao hoe lohany miteny malagasy hoe lohany filoha zany hoe filohana fikambana ianao lohan'ny fianakaviana ianao avy amin'ny hoe loharano na source ka ny loharano ny rehefa mandeha amin'ny toerana anankiray de io fa velombelona daholo zay andehanany zany hoe mitombo izy fa tsy malazo
Mankasitraka ramatoa anta ramakavelo tsara mantsy ny alalan'ny olona rehetrarehetra an'izany fa mbola mandeha foana tsika mantsy ao anatin'ilay adevitra satria niara-mato-kevitra dia tsy nijanona tamin'ny natao hoe loha hevitra anankiray fa hatrany am-piandohana dia naka ny loha hevitra amin'izay 90 taona izay naka loha hevitra amin'izay hoe 70 taona manaraka mba hananantsika 100 taona niverenany tsingery taona ny fahaleovatenan'ny Madagasikara mba amiratra le Madagasikara fa anisan'ny fosotra izay hitan'ny ASFKF hoy dia ity le resaka fahalovana sy resaka kolikoly izay nisokajiny fikambanana iraisam-pirenena fa isan'ireo firenena izay tena anjakan'izany i Madagasikara manao ahoana ny fahitanareo an'izay sy ny tokony ho hatsaraina amin'izay ihany koa ngambany asa iza no amaly voalohany iza vetivety fotsiny ary nenady atao foy eo amin'le hoe ady amin'ny kolikoly azotsika atao fijery miabo koa izy hoe fitiavana ny fahamarinana io zany sotoavina azo apetraka io ary tena miainga ny tokantrano hoe tia manao marina anisan'ny fosotra anankiray le fiazakazahantsika amin'le seho ivelany ka rehefa miazakazaka amin'ny seho ivelany ianao dia zay azahoana n'le seho ivelany aingana no atao na manaonao foana azy fa rehefa iverenantsika le hoe ny sandanao any tsy miankina amin'io seho ivelany io fa le manao anao mendrika foana sarobidy foana dia rehefa izay aloha no apetraka sy volena sy asandratra dia tsy miazakazaka loatra amin'iny fa le hoe manao zavatra marina ny tena zava-dehibe ary io mahatsara taranaka io mahatsara firenena io dia lasa hoe zavona ny joro amin'ny marina ary misafidy ny marina satria atevenina koa anatin'ilay fanabeazana no mahazava-dehibe ny safidy zay ny le hoe fanajany fa vetivety tapakely ny olana mantsy le zavatra iainana mihitsy antaramakavelo tia tena ohatra mivangina be misy filarana eo manao taratasy satria zaka milahatra dia manome vola dia vita vetivetika na anao kolikoly satria tia ho tonga amin'ny tanjona anankiray fifaninanana andovola dia tafiditra ohatrany hoe tia hanana zavatra moramora sy mitady tany malemy anorena mpangady rehefa fantatra zay hoe manaratsy taranaka dia tsy atao tsony gasikara rehefa fantatra hoe misy fetraikany iny zavatra atao iny ka fantatra hoe fetraikany ratsy dia enao no mahay mifetena satria mijoro amin'ny mahaenao anao any dia afaka mandresy fakapanahy satria rehefa resy mifakapanahy rehetrarehetra mamofady sy mamotika ianao dia potika amin'ny firenena ka zay ve nitadiavina raha mitady tsika hoe firenena mba velombelona dia mila manana fototra ijoroana zany ianao ka ny fototra io dia manao ny marina na dia hoe tsy manao marina zato isan-jato ianao fa miezaka mimarina dia mifanentany tsika hoe alao ny sosy rariny no asongadiny dia ampianarina io zany marina fa mety hoe mietara ilay izy fa mijoro ianao iandry ao anatin'ny ady amin'ny kolokolo tokoa ny ASFKF ary tena tsara be le fanamarina teo le hoe miabo fampijoroana fahamarinana aka ohatra terateritsika zany hoe anderatsika hoe ray-pianakaviana amin'ny karama ataotsika hoe telo hetsy ariary manofatrano izy ataotsika hoe rahetsy jiro sy rano sy ny sisa ohatrinona sisa ny ampelantanana mety mianatra izy dia eo mampatonga an'ilay olona hoe ahoana moa tsy anaovanao kolikoly an'izay faharoa zay klasitsika amin'ilay hoe kolikoly tsisy moa le kolikoly kely sy be fa eo koa le any misehatra avolenta zany tena teneny dia nisy atotanisana voaka amin'ny Bianco tamin'ny tsotra hoe 2018 hoe ny 700 ny olona voaroroy amin'ny resaka kolikoly dia kristianina daholo dia tonga saina be zay ny ara-vory taminy hoe fahoanany dia zavatra telo no tena antony zany voalohany hoe tsy ampy ny fanabeazana momba ny resaka kolikoly verina ny fanabeazana foantsika tsy ampy ny fanabeazana satria ho za hoe tsy mitovy ny fanabeazana ny fototra no mitovy mpivarotra ena zao raha ampianarina resaka ady amin'ny kolikoly dia mazava hoe raha mpivarotra eny ianao ataovy vato mizana marina dia lanja aloha raha ohatra indrainao mpanafatretana avy any ivelany tsy tovy ny mpivarotra eny fa aka ohatra tsika ohatra hoe sprinter ray netiny avy any dia asisika ao anatiny le fiara kely dia rehefa tonga any amin'ny anina dia le ray any déclarena fa le ao anatiny tsy hita dikan'izay zany dia le hoe
misy endrika isehon'ny kolokolo be da be fa mifefaran'le izy de any amin'ny hoe fanabeazana ary zay ny tena njara asany mpitondra fivavahana mpitarika kristianina rehetra mampianatra ny olona hoe inona marina moa le kolokolo faharoa koa zany de hoe tena tsy ampy ny firaisan-kinina tamin'ny ady amin'ny kolokolo fa efa tena généralisé le izy de ohatrany hoe mety ranga zany fa anisan'ny ao amin'ny axe stratégique ny ady amin'ny kolokolo erana bio koa moa zany de hoe rendre la corruption anormale tena satria lasa normal le izy de zay tsy manao anazy ndreny bizarre hoe tena fahoanarynareo ny tsy manao satria tsy ampy le firaisan-kinatsika ny ady tamin'ny kolokolo de matony efitsika tonga amin'izao fantrana lala eto amin'ny fireneny zao tena nisy kolokolo ary le tena kolokolo be ny namotika n'le firenena ka tsika aloha zany rehefa miteny tsy afaka iteny fotsiny hoe ady amin'ny kolokolo be fotsiny fa ny kolokolo rehetra de fatelo moa zany maneran-tany izy io ny resaka hoe nahazo laka loatra ny fitiavam-bola ny voizin'ny kapitalisme ary zay mampatonga atsika le hoe tena hoe mavesatra be ny resaka trosa resaka fitiavam-bola satria sasana tamin'izay ny lohantsika menakavy zany de tsy mahita lalana fa tsy hoe ahoana no azahoana vola be angana ao anatin'ny fotoana fohy amin'le nyresana tao de raha misy efa manokana fa alohan'ny resaka kely an'izay de tena tsidika kely fotsiny satsika ny an-trano hoe raha jerena ny indice de perception ny corruption de ny firenena folo voalohany zay vitsy kolokolo de ny firenena zay be kristianina ny ponina ho aminy anisan'izany ohatra Danemark, Nouvelle-Zélande, Finlande zareo pays scandinave rehetra zany saika ao daholo de raha jerentsika ndray ireo pays zay hoe be kolokolo indrindra ny 10 premier du dernier de saika ho kely ny tany kristianina ao anatin'ireo firenen'ireo de tena hoe éveil de conscience fanairana tsika tsirairay zany tsika eto maro anisan'ny kristianina fa maninona ny atao tsika no be kolokolo de eo moa ny avin'ny ACFK fa zany nanangana efa nomboka 2018 nanangana n'le hoe coalition iarahan'ny filoha-ampiangonana rehetra edina amin'ny kolokolo satria avany le izy ny miaingy avany amin'ny mpitondra fivavahana zany hoe aka ohatra afana ohatra hoe ministra ka manao kolokolo kristianina nefa de ny pasteurako zay moa mijery somamonjy ny pasteur afaka mibe de anaty tena mananatra iandry tandremo ny kolokolo fa tsy hoe manamboninahitra sy matoana fiangonana de tsy afaka ho tenen'le pasteur de zay zany le ataontsika hoe approche ny ACFK fa am'izao hoe andao ary atomboka any amin'ny filoha-ampiangonana efa nisy ataontsika hoe 470 ny olona nanao sonina zay zany tamin'ny mars 2019 de amin'ity volana décembre 2020 ivoaka manerana nosy ilay ataontsika hoe guide ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra ny fotony mpitarika kristianina ho an'izay resaka ady amin'ny kolokolo zay de tena hoe tsy ny mpitondra fivavahana ihany zany fa ho atsika kristianina rehetra ho atsika malagasy rehetra mazava tsara zay asa misy anampiana kely ve ihany raha makavely teo ohatra mitapaka kely tsy misy ny zavatra tiako tenenina ny am'le fanabeazana foana zany hoe rehefa mitombo any ny olona manome ohatra hoe tsara koa zany hoe mba misy azo atao hoe fijoroana vavolombelon'ny olona zay nandresy fakapana ohatra zany de mba fantatry ny olona koa am'izay fotoana zay hoe za tena voa fakapana saika hoe anome tsolotra momba an'izao de nisafidy hoe tsy nanao an'le izy de inona mifetraikany de lasa mitona ny olona hoe azo atao satria rehefa mitombo any ny olona miteny hoe za tsy manao an'izany tsony nanao an'izany ato aloha fa za tsy manao an'izany tsony de inona mifetraikany de mba mety mitombo rehefa avy eo misy fiatraikany amin'ny atao hoe mahatonga Madagasikara ohatr'izao aloha zany le kolikoly raha izay fa ny faharoa eo amin'le olombelona mihitsy ny le hoe fampivoarana
maolona mihitsiny anisan'ny voadonany zay isaka kolokolo zay ihany ko ianao mantsy anisan'ny mba mpampiofana indrindra ity le fampiovarana maolona satria le toetsaina mihitsy no Madagasikara raha misy be fiangonana indrindra de eto amintsika be kristianina indrindra de be pastera indrindra ihany koa am'izao fotoana zao de eto amintsika avokoa mantsy to anta tena zany mihitsy le izy moa zany ohatra ny efa vaiakandrony io zany de efa tsy maintsy jerevana tsy maintsy atrehana de aleo mifampahery hoe io le hoe misy zavatra ratsy tsy maintsy elana rehefa te-hana tsara tantara ianao de atevenina zay mety ahitsy zay mivilana fa zay tokony elana kosa de tsy maintsy elana satria mamotika manome ohatra kely ahako hoe eo amin'le hoe ny tena ny fosy ny fanahy te anome kely indray zany ohatra teny malagasy anankitelo tsotra be fa tena hitanao mihitsy ny fandraisany ny tena de ny tany ao anatin'io teny io misy tany ao anaty jardin intérieur ny saina sy ny fosy ny fanahy de tahaky ny tany tahaky ny sa volena zay le mahatonga ny hoe kolotsaina gasikary kolotsaina kolokoloana ny saina kolokoloana ny foa kolokoloana ny fanahy inona ny teny de jereo fa miteny malagasy ihany no mifandray zay teny anankitelo zay tena tany teny amin'ny teny frantsay soit teny parole tany terre tsisy ifandraisany fa amintsika mifandray le satria takatra ny malagasy tsara mihitsiny fa io tenanao io de mila kolokoloninao io tenanao io tsy ny vatanao fotsiny fa ny ao anatinao ao koa ary tena nazava tsara taminy mihitsiny hoe le fanahy mamolo io ao ny mila tefena satria ao no misy ny sotoavina ao no misy an'le mayanao anao ao no misy ny zavatra inonao ka rehefa bangy io de manidina ianao io nefa ny antao anatin'ny elopolo taona lasa asa loatra rehefa naninina no adiny fa tena hoe ny éducation civique ny civisme tsy tao anaty fandahara-tao ampianarana tsony tsy ao anatin'ny zavatra resaka zany hoe lasa be dehibe zany ary ny aiky ny zavatra anankiray mahafinaritra anahako zao ao anatin'ny HFKF sy ny aram-batokevitra tena hoe samy vakina batsilana fotsontsotro zao inona ny tsy mety koa raha atao anatin'ny fitoriana ny filazantsara teto Madagasikara marina mihitsy ny teneninao hoe maniry atseroa le fiangonana fa manina ny toetran'le olona raha ny tsy miova de mandray fepetra koa zany ny mpitondra fivavahana hoe tena fa nisy tsy nety kosa zany teo amin'ny fampitanazy satria tsy ohatra velona foana zany tsika isan'andro de miaiky eo koa ny herin'le hoe miaiky marina tsy tantera tsika fa ny ilaina ane de hoe miaiky zay le fanetretena miaiky de miala amin'iny rehefa aveo ka ny fialana amin'iny rehefa raiky tapesaka le izy mandritra ny firy-taona ianao anazy tsy ao anatin'ny 2 minitra iny de miala de eo ny ilana hoe mila mifakahery tsika eto anatin'ny fiarahamonina mifanandratra mbola misilifatra indray ianao de mitsangany miarena fa tsy maintsy tafarina foana tsika de hitanao eo ny mazava-dehibe mihitsy hoe mila rivo-piainana mifampahery tsika mila rivo-piainana manana fijery miabo miara-misandratra manandratra fa tsy manetry foana iny zany tena zavatra anankiray hoe mitondra hery eny zay satria entsana ny zavatra atrehatsika mavesatra ny ady ny amin'ny fiainana zany ny fantrana ny zavatra rehetrarehetra ary setry Madagasikara any fa eran-tany fa tsika mbola voame mavesatra satria ny fahantrana ary andavaka magnitsokitsika ary raha tsy manana zany tsika fomba fifandraisana fiarahamonina mitondra fampaherezana mitondra fisokafa-tsaina de tavela ao anatin'io lavaka io tsika nefa tsika tsy te hijanonao zany natrana izy anefany anisany adevitra anankiray zay tiako entina ihany ko mantsy ao anatin'izao fandaharatsika zao ny raha-matokevitra maro tohanany maro mantsy dia anisany ny sokajy ihany ko an'le Madagasikara zay tena hoe tao anatin'ny lavaka lalina tao anatin'izay 90 taona zay manana anjara biriky isika kristianina etsika fampiraisana kristianina ho an'ny firenena ary eo ihany koa le atao hoe inona no mety ho anjara birikiny na de tsy kristianina aza fa ho an'le firenena ka anisan'ny olana fototra eto Madagasikara zay hoetiko androany ity le resaka hoe fananantany zay miteraka olana foana eo ihany koa ny hoe fitsinjaram-pahefana
ono zay tsy miainga mihitsy a ny ACFKF nefa dia namoaka hoe raha miroso manarina an'ireo sehatra roa ireo sika dia azo ahitana taratra ny fivoaran'le Madagasikara fa nareo menada miombo-kevitra amin'izay ve nareo a arinona ihany koa ny tolo-kevitra nareo eo amin'io sehatra io a Yandry andeha manara zavatra roa ngeza be tokoa tao anaty anary mba tolo-kevitra ny resaka fananatany fitsinjara sy ny fitsinjaram-pahefana ny fananatany moa zany raha jerentsika ny baiboly jery baiboly vetintsika testamenta taloha dia hoe ny zanak'Israely rehefa niala tany Egypta dia nomena anjara tany daholo zany ny isapoko isam-pianakaviana dia raha ny tena marina eto Madagasikara ihany koa zany ny isam-pianakaviana tsirairay tokony anana anjara tany satria nahoana satria ny tany no voalohany tsika miteny hoe tany razana tany janaka ny tany no mahaolona ny olona ny tany aloha voalohany ny anisany hoe mamalagasy atsika zany tokony anana anjara tany tsirairay avy inona ny politika amin'ny fanjakana hatreto mbola raha nijatra misy aloha zany dia mbola be da be ny tany mbola misoratra amin'ny vahiny sy ny sisa tsy haiko ahoana no ahafahana mijery an'izay fa efa nresana tao amin'ny aram-badokevitra ny resaka fitsinjaram-pahefana indray zany dia hoe ny olana dia ataontsika hoe mivangongo mivangongo eto amin'ny centre le fahefana misy lafo mahatsara an'izay misy lafony maharatsy an'izay satria tsy ho araka ny fanjakana daholo ny 22 région ny any amin'ny fokotany sy ny sisa rehetra mifandray amin'ilay fampandrosoana zany raha tena te ametraka fampandrosoana miainga fa ny fotony tokoa tsika dia tokony ho tsinjaraina any amin'ny fotony ny fahefana ohatra ao amin'ny fokotany kely anankiray tsy voatery iandry distrika na iandry région hoe anao lakan-drano sy ny sisy fa ny fokon'olo mety afaka irahina iray hevitra hoe ahoana ny fomba ananganantsika lakan-drano na zavatra ohatran'izany ohatrohatran'izay zany ny sarin'le hoe fitsinjaram-pahefana izay tiany ACFKF voizina fampandraisana ndraikitra ny olona rehetra any ifotony ho an'le firenena fa tsy andro foana ny fanjakana foibe amatoa anta raha makavelo eo a ny rafitra marina tokoa zay fa ny olombelona ny miaina ao anatin'le rafitra dia za tena miverina foana hoe le olombelona no ivony raha ohatra ara neka hoe omena fahefana ny any amin'ny fokon'olona nefa tsy mahay miray iny izy nefa ny any tsy mahay mitantana izy dia eo indray tsika satria na hoe misy vola mitobaka be ireo tsy haina mitantana an'iny vola iny dia miverina foana tsika ny amin'ny hoe le olombelona io zany a tia ametraka kely ahako manararoatra eo amin'ny resaka fitantanana le teny malagasy indray mampisongadina atsika ny fomba fitantanana zay ekena iraisam-pirenena fa avolenta dia azotsika fitina amin'ny teny anankefatra amin'ny teny anglisy izy ho an'ny olona rehetrarehetra zay efa mahay resaka management mandeha ho azy plan do check act dao ataontsika amin'ny teny malagasy mipiasa dia miasa eo aloha tsika hijanona kely vetivetika ny fototra ilay teny hoe fikasana anie zany asa fa tsy fika efa mipetraka ao anatin'le fotom-pisainana malagasy zany fa zavatra kasainao gasikara dia avadika ao asa raha misy zany olona tokony ho atao hoe pragmatika tsika ao anatiny fa naninony tsika rehefa manana fikasana dia miandry eo aloha miandry an'iza zany hoe eo ilay fijery foana ohatran'ny zazakely sanatria miandry fa tsy manatsafidy milan'izao miandry hotolorana ampiasao zay anananao zay voatsinampinao io rehefa ampiasainao dia mitombo io zay zany lehibe miasa zay ampahana fikasako tonga dia avadiko asa arak'izay azoko atao zay eo ampelantanako fa tsy miandry aloha faharoa rehefa miasa ako dia mitsara foana ny vokatry ny asa ary tsy miandry olona hafa mitsara anahy fa mitsara tena ako satria refesiko iny vokatra iny raha mitovy amin'le tanjony
dia rehefa mitsara ny tena koa dia manatsara dia mba eno kely anie ilay teny malagasy mitsara mba hanatsara miasa mitsara manatsara raisinao zay amin'ny teny frantsay planifier réaliser évaluer dia améliorer na évoluer tsy ifandraisan'le teny amin'ny teny anglisy efa nytenena to fa amin'ny teny malagasy miasa mitsara manatsara asa tsara ny fototra izy indray no manana fomba fisainana avo sy lalina dia afaka miteny anao hoe fa eo ampelantanantsika le fomba fisainana fa mila vohizina mila atao ohatra dia raha ohatra ka ataontsika mifandrindra zany le fanabeazana le maha-olona zany hoe apetraka hoe io olombelona ka afaka misaina mety tsy manana diplôma izy fa maha-olombelona anazy andao izy ampaherezina hoe mba avoa izy any anatinao any dia rehefa ifampizarana izy rehefa ampifamenona dia miara-misandratra eo dia amin'izay fotoan'izay raha apitsika an'le ray ampiana ray mila raiky ambe folo dia hitanao tsara gasikara fa hoe miray initsika misy tanjona iombonana miray vina fa ny hina koa amin'ny teny malagasy ray fanahy zany hoe misy totoavina iombonana misy zavatra inona iombonana ka inona moa ny inona azo atao zay zavatra rehetrarehetra eritreretina nanofinofisina vitany afaka tsy ho vitatsika zany hoe raha ao anatin'izay sehatra hoe zay mantsy ny resaka fanabeazana omaly dia fomba famitinana kely an'izay mihitsy satria ny anada zay namelabelatra momba ny resaka fanabeazana tena nametraka mihitsy io natao fanabeazana dia manabe an'le olombelona ao anaty zany hoe mitondra fijery miabo ao anatin'le olona raha mpampianatra ianao ka tsy miakatra ny fomba fijerin'le olona ampianarinao dia mpampita fahalalana fotsiny ianao fa tsy nanabe an'iny olona iny fa andaotsika hifanetana hoe samy anabe na ianao ray na isika reny any an-trano na mpampianatra na zay sehatra rehetrarehetra any am-piangonana amin'ny fikambanana ny fanaovana baolina fanaovana hira fanaovana eny amin'ny sehatra ny zavakanto amin'ny sehatra rehetra dia eo mihitsy ny hoe maro toana maro ho an'ny maro zay le aram-bato-kevitra zany hoe misehatra ho anao na kristiana ianao na tsy kristiana na olombelona ianao amalagasy ianao na mipetraka eto Madagasikara ianao misaotra tompoko manomeny ampahampiainanao ampahampahaizanao ampahantraikefanao hiaraka hifampandroso eto tsika izay mihitsy izy hoe zavatra misokatra fa tsy manavakavaka na iza na iza fa ny mahatonga anay hoe mijoro ao anatin'ny mahazay anay ny maha-kristiana dia zay fijery kristiana zay ny fijery misokatra ho an'ny rehetrarehetra tsy manavakavaka ny dikan'izany manana zo ianao anana ny finoanao tiana foana ajaina foana nasongadina mato ihany taramakavely teo andry malala le fihizina sy le fahizina mihitsy mantsy ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa za androany koa dia tia metraka be mihitsy hoe matetika lasa mifampiandry isika malagasy samy malagasy ny ray aman-dreny fandro nareo tanora zao mitanora nareo ray aman-dreny fa zay malagasy ihany koa sokajiana ho isan'ny firenena be tanora indrindra population jeune isika zany amin'ny ankapobeny anisan'ny loha hevitra fandraisana ihany koa mantsy zany hoe tanora sy ny hoaviny zany manao ahoana ny mety ho fijery ny andry malala n'izay rehetrarehetra zay mba anana ny Madagasikara vina mamiratra afaka 7 taona ankalaza ny fahazato taona ny tsingerenana ny fiverenana ny fahaleovatentsika amin'izany fotoana zany ka ho tamiteraka ity maro toanany maro hoentsika androany ity alohan'ny amaliko an'izay tea nampitsely fotsiny amin'le fananatany sy fitsinjara-pahefana teo kasi anisan'ny zany koa tao hoe fanafangiana sy fanamorana ny fahazahoana titre sy borina tany zany dia ny resaka fitsinjara-pahefana zany hoe tokony atao mifanaraka amin'le zava misy any amin'ny faritra ny politika-panjakana ampiarina any ohatra tsy mitovy ny politika-panjakana momba fampandrosoana any atsimo ho izay raketa sy inavy misy any sy ny any atsinanana amin'le resaka tanora sy ny hoaviny teo dia izay mihitsy hoe miverina foantsika eo amin'ny fanabeazana voalohany indrindra dia le hoe amin'ny teny teknika moa dia le hoe adéquation profil emploi nanazarina saitsika malagasy ary na ny tena moa zany dia tratran'izany koa hoe voakely aloha any amin'ny primaire dia hoe inona ny asanao inona ny zavatra tianao atao dia manofinofy za mba tianao pilote président sy ny sisa miakatra amin'izay rehefa mandeha
seconde eo ny ataonao za tsy de mahay matematika fa ivadika kely seria de inona zany tiana atao ataoko fotsiny le baka dito afaka baka indray de mitantone fotsiny zany inona tsy mety ao anatin'izay tsy voafaritra mazava araka lefa voateny teo tsy identifier tsy fantatra hoe inona ny tena fanomezam-pahasoavan'le ankizy ho an'ny japonais zany na ny amerikana de fa fantatra de mialoha hoe ito avanina amin'ny asa tanana de voakely izy de fa orienté any am'izay fa tsy hoe vita eny akajo mavita 5e année médecine de mivady gestion ndray de eo kokoa zany tokony tena hojeren'ny fanjakana akaiky hojerentsika menaka voalohany akaiky hoe ahoana ny afahana manavao réforme ny système éducatif zany mba afahana mijery de mimeloha zany le sehatra iasan'le ankizy sehatra tena hoe ifotorany eo amin'ny fiainana zany mba tsy tonga azy jerijey de faharoa anatin'le tanora sonoaviny koa raha mijery ny zaza amerikana ohatritsika de na azy voakely de fa teneny hoe dream big manofisangeza tsika novan'izao tontolo zao sansisy fa ny atsika zany somary nozarina iaina survie kokoa le olo ahoana fomba azahoam-bola anao mpiasa-panjakana inona ny asa-panjakana mety aminao indrindra de fantatsika rehetra ao amin'ny finance na douane satria ahoana ao amin'ny be vola tsara zay na tsika rehetra ary mila vola daholo fa tokony hoe mifanaraka am'le passion an'le olona zany le talent ao anatiny no hitondrana azy zany sazo mba manana fijoroana fahavolombelona kely azafady za reny mpianakaviana telo mianadany zanako efatra mofa ny ray efa lasa ny an-danitra fa ny telo miaraka amiko eto vavy matoako zao ny taletany de mandisy mihira ny vavy faharoa ndray manao sary hosodoko izy de tena hoe tia fandraharana zay kity any tanany de mivadika ho asa rehefa aveo zanako fahatelo mbola 17 taona izy de eo ampitadiavana ny zavatra tiany fa izy tia zavatra maromaro fa mbola mifitadiavana azy de amin'ny mareny mpianakaviana de tena hitako mihitsy ny hoe inona le tena votoantiny talentan'le zaza fa tokony hoe iny de mahavelona azy afaka mitena hoe fanampin-kezabe zay satria izy miravavy zao any amin'ny sehatry ny azo atao hoe zavakanto raha vao miresaka zavakanto ianao de hoe zany ve de avelona de tena ko aloha tena ny safidy hoe alao fampinina zany ny ankizy de ahoana moa ny ahatonga anazy hoe tena miratra ho raitra ary ho lasa lavitra amin'io de afaka miteny aloha hoe ny vavany fiarahamonina sy ny fijery fiarahamonina nanahirana tamin'ny voalohany